Tompoko lasy tompoko vavy manolotra ny araba amin'ity takariva mahafinaritra ny alakamisy raika amby roapolo ny volana desambra 7 ity dia manasanao zay tsy saraka amin'ny fahitalavitra ma-TV ary an'izao hatramin'ny farany ihany koa ny fampahalalam-baovao izay hoentina amintsika ankoatran'ny tontolom-baovao ara-politika sy ny tontolon'ny fampianarana ambony izay nisina resaka samby hafa nandeha indrindra ny mahakasika an'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka ho mpampianatra dia hoentina amintsika ihany koa ny fiomakomanana ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Noël sy ny fetin'ny farantaona ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana sy ny ezakana tao manodidina an'izay dia zahana ho tanterina amintsika ihany koa araka ny fanambara teo dia minitra maromaro ny rahantsika eto izay anasananao ny anaraka ny vaovao hatramin'ny farany tontolo politika aloha zany no anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity niverina ho ady hevitra amin'izao fotoana izao ny momba ny andininy fa 7 ao anatin'ny lalampanorenana anisan'ny noresahana io andininy io atao anatin'ilay fivoriana ny arahan'ny mpanao politika tetsy amin'ny arivo faravohitra maro dia maro no FDB azo tsoahana atao anatin'izany. Azo atao ny manatanteraka fifidianana fiodinana voalohany sy faharoa ao anatin'ny 80 andro hoy ny fiarahamonim-pirenena comité d'harmonisation des organisations des sociétés civiles pour l'élection na CHOC tarihan'ny Ralevasan Artina no mariany kosa nefa fa mitaky rindran-damina matipaik indrindra amin'ny fanafanganana ny fanangonana ny voka-pifidianana no ahafahana manao izany. Satria andro ray mitovy latsabato dia tokony ho andro ray ihany koa zany ny fanangonana ny voka-pifidianana rehetra ka eny anivon'ny commune lavitra sy sarodalana no hanangonana ny voka-pifidianana satria ireny commune lavitra sy sarodalana ireny no mahataraiky ny famoahana ny voka-pifidianana. Ankoatran'izay ampitomboana sy atevenina ny fiasan'le antsoina hoe SRMV na le vao mihera natao anisa vato isaky ny renivohitry ny district ampitomboana satria nahoana anisan'ireo hanangona voka-pifidianana anivon'ny commune lavitra indrindra izy fa indrindra ny fahamarony dia manafangana ihany koa famitana ny asa fikirakirana ny voka-pifidianana ka raha ataontsika hoe 10 andro nanaovan'ny asa tany aloha taorinan'ny latsabato dia mety mba any amin'ny 5 andro na herinandro raha petsaka dia vita. Lalam-pifidianana ankatoavin'ny rehetra no fanamboan'ny fiarahamonim-pirenena CHOC atao riny volavolana lalam-pifidianana teny amin'ny hôtel Colbert tamin'ny Val Décembre lasa teo dia nisy ny atrikasa niarahana tamin'ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena ny CHOC androany teny amin'ny aroa fotoana izay nandraisana ny sosikevitra entina natsarana ny lalam-pifidianana ny ainga tamin'ny tolo-kevitra avy amin'ny CHOC raha ny fanazavana dia noraisina ny sosikevitra rehetra ary sy ny komisiona manokana izay hijery ny pitsopitso ny ara-teknika aran-drafitra ny lalàna ny lalam-pifidianana iarahan'ny rehetra.